Mbola faly tafahoana sy tafaraka aminao indray ny tena kotopo klasy topo amin'ity ariva ny zoma fa 13 ny volana martsa ity ampanajana ihany koa no anasainanao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay voangina tamin'ity androany ity isan'ny vaovao izay nisongadina tamin'ity androany teo moa ny ako ny fanatanterana ny famindrapahefana teo amin'ny talie général ny tahirombola mpanjakana teo aloha sy ny olona izay nandimby toerana azy eo ihany koa ny fitohizan'ny fitokonana izay tanterahany teknisian'ny fananantany fa mahakasika indrindra izay akon'ny fanatanterana ny famindrapahefana izay avy hatrany dia idirantsika ao anatin'ity fanetetiana ity ho fanoherana ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana mikasika ny fanoloana ny talie général ny tahirombola mpanjakana dia nisy ny fihetsiketsehana no tanteran'ireo mpiasa tamin'ity androany ity nefara tamin'ny fidiran'ny mpitandro ny filaminana antsihatra moa tamin'ny alalan'ny fampiasana hery izany nentina nitondrana ny talie général amonjy ny birao anaovana ny famindra-pahefana izay fanetetiana avy hatrany. Ny sakana ny fanatanterahana ny famindra-pahefana teo amin'ny talie général ny tahirombola mpanjakana teo aloha Orlando Rabomanana sy ny talie général vaovao Pierre Jean Feno voatendrisany zany andraikitra izany ireo mpiasa ny tahirombola mpanjakana androany vao maraina niantra nambaravarana izy ireo hisakana ny fidirana ny talie général teo aloha tao amin'ny birao ny ministère fitatanam-bola sy ny teti-bola teto Antaninarenina raha tamin'ny 12 atoandro no raha voatondro fa anaovana famindra-pahefana tamin'ny 12 sasany atoandro kosa nongadina teto toerana talie général teo aloha orakoraka sy antsoantso amin'ny tsy anatanterahany famindra-pahefana no ny tsenany ireo mpiara-miasa ny tahirombola mpanjakana azy. Osetran'izany dia nanambara kosa ny tena ny favonina ny anatanteraka ny famindra-pahefana ary niantso ireo mpiara-miasa mba anaraka ny lalàna. Itsika mpiasan'ny trésor dia efa malaza ary efa hatramin'izay dia mpiasa manaraka ny lalàna ary manaja ny didy amandalàna misy mifeny tany républicaine ka nanendry ny conseil des ministres ny soloko na mety na tsy mety fieritreretintsika n'izany na rariny na tsy rariny na misy madila no tetenina amin'ny fombafomba sy ny toejavatra toedraraha misy na nendrenan'izany ny tenako manokana dia manaiky ny fanapahan-kevitry ny conseil des ministres satria mpiasa mpanjakana mandala miara-dalàna miangavin'ny mpiara-miasa rehetra raha mbola toteny aminareo ihany ny tenako gavelao anatanteraka ny passation tenako tsy nanaiky anaraka izany anefa ireo mpiasa ny tahirombola mpanjakana ary nanamafy ny fitakian'izy ireo amin'ny amerenana ny talie général teo aloha minitra vitsy taorin'izay miditra tao anatin'ity faritry ny ministère ity ny mpitandro filaminana avy amin'ny Hemorrhaig izay nandefa vovoka mandatsa-dranomaso anaparitany ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny 12 sy fahefany midina teny toerana ny lehiben'ny Hemorrhaig Analamanga ny général Florence Rakotomanina izay namoaka ny talie teo aloha tao anatin'ny fiara nitondra azy nodidin'izy ireo ny talie général teo aloha ary nentina hiditra tao amin'ny rihana fahefatra ministère fitatanam-bola sy ny teti-bola toerana izay anatanterahana ny famindra-pahefana ho an'ireo mpiasa nisy ny erisetra natao tamin'ny fotoana namoahana azy tamin'ny fiara nanapa-kevitra ny anomy fitokonana faobe amin'ny herinandro moa ireo mpiasa ny tahirombola mpanjakana ary hiakatra eto Antananarivo ireo solontenan'izy ireo avy amin'ny faritra anamafy izany hetsika izany.